Fifaliana riavana no iarabanantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa Kristy Tompo ary miaraba manokana ny mpitandrina sy ny ankonany amin'ity alahady natokana ho azy ireo ty ary nitondrana mibavaka anehoana amin'ny fomba hita maso araka ny nambara tamintsika teny am-piandohan'ny fivavahana ny fomba endritsika manohana amin'ny fanatanterahana ny asa ho voninahitran'Andriamanitra dia mirary soa anareo eo amin'ny fiaraha-miasa amin'ny mpitandrina mba hitondra vokatsoa amin'ny fampandrosoana ny fiangonana ny fiarahanareo miasa. Ny tenin'Andriamanitra izay anakinana ny hafatra ho antsika rehetra fa tsy ho an'ny mpitandrina mivady na izy ny ankonany ihany dia izay hita ao amin'ny epistily ho an'ny Tesalonianina efa nivakiana tamintsika teo ao amin'ny toko voalohany ka ankinina indrindra eo amin'ny 2 sy ny 3. Araka ny nambara teo riavana alahadiny ny mpitandrina anio amin'ny fijery anankiray mety ho fijeriko manokana koa zany amin'ny fijery anankiray dia fanamafisana ny fandraisan-tanana natao tamin'ny mpitandrina ny atao hoe alahadiny mpitandrina. Fa ina moa ny atao hoe fandraisan-tanana mpitandrina? Ny fandraisan-tanana mpitandrina ho antsika 𝗧𝗀𝗀𝗏 dia anehoana amin'ny fomba hita maso eo anatrehan'Andriamanitra ny fahavononany mpitandrina andaniny ny fiangonana ankilany hiara-miasa hampandroso ny fiangonana. Ary heverina fa toy izany koa ny alahadiny mpitandrina fanamafisana ny zavatra rehetra efa natao tamin'ny fandraisan-tanana ka hamafisina isan-taona havaozina isan-taona azy ny fanehoana ny fahavononana hiara-miasa eo amin'ny mpitandrina sy ny fitandremana ary aseho amin'ny fanohanana ny mpitandrina zany fa ataon'ny mpitandrina ahoana moa ny anatanteraka ny asany raha tsy manohana azy ny fiangonana, ataon'ny fiangonana ahoana ny ampandroso ny fiangonana, ataon'ny kristianina ahoana raha tsy mamatsy azy sy mitarika azy ny mpitandrina. Ary zany indrindra riavana no hitantsika amin'ity epistily voalohany nosoratan'i Paoly ho an'ny Tesalonianina ity indrindra eo amin'ny toko voalohany 2 sy 3. Io no ndraisantsika hafatra araka nambara teo ahitana ny asan'ny fanahy masina ao amin'ny fiangonana sy ny mpanompon'Andriamanitra mampandroso ny fiangonana. Andeha ho fehezina ny hafatra ka ankinina sy ampifandraisina amin'ny loha hevitra amin'ity volana mety manao hoe miasa eo amintsika ny fanahy masina. Amafisina zany riavana miasa eo amintsika ny fanahy masina ka raha miasa eo amintsika ny fanahy masina inona no entiny zany, inona no ataontsika fa miasa eo amintsika ny fanahy masina? Hafatra anankiroa no menantsika riavana amin'izany. Miasa eo amintsika ny fanahy masina ka ny voalohany dia izao mivavaha ho fisaorana noho ny asa vokatry ny finoana. Mivavaha ho fisaorana noho ny asa vokatry ny finoana. Zao no hitantsika eo amin'ny 2 ary mandray ny 3. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay ka manonona anareo amin'ny fivavahanay sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana. Tenin'ny apôstôly Paoly tamin'ny fiangonana natao Tesalonika izany. Misaotra an'Andriamanitra mandrakariva izahay manonona anareo amin'ny fivavahanay tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana. Mivavaka i Paoly apôstôly dia mario tsara fa ny vavaka ataony dia fisaorana ary izay mihitsy ny dika sy hevitra ilay hoe vavaka eto, fisaorana noho ny fandrosoany ny asa eo amin'ny fiangonana izay asa nateraky ny finoana. Mandroso ny asa noho ny finoana, noho izany mivavaka ny Paoly apôstôly ary ilay vavaka atao dia vavaka fisaorana an'Andriamanitra. Tsy tapaka ny misaotra izy rehefa mivavaka. Izany no hevitra tia nambara momba mivavaka ataon'ny Paoly eto ary zany no tia nampitaina amintsika amin'izao fotoana izao. Tsy mitsahatra mivavaka ary ilay vavaka fisaorana. Misy karazany be dehibe ny vavaka fa ny atao eto dia vavaka fisaorana. Zany no nataon'ny apôstôly Paoly no ny herin'ny fanahy masina aby teo amin'izay nandray andraikitra teo amin'ny fiangonana. Io vavaka fisaorana io koa riavana no angatahana amintsika.
be deaibe mampianatra mivavaka fa ny an'io dia mazava tsara vavaka fisaorana ho an'ny mahay teny vahiny dia rendre grâce vavaka fisaorana fa tsy resaka fangatahana fotsiny tsika manko rehefa mivavaka dinany ao an-tsainy mangataka farany fikambana mpangataka ny fiangonana fa vavaka fisaorana noho ny fandroson'ny asa eo amin'ny fiangonana miasa eo amintsika fiangonana ny fanahy masina mandroso ny asa noho ny finoana inona no ataontsika mivavaha ho fisaorana noho ny asa vokatry ny finoana ry havana adinontsika matetika ny asan'ny fanahy masina miteraka asa vokatry ny finoana adinontsika ny fanahy masina sy ny herin'ny fanahy matetika dia adinon'ny fiangonana io ka rehefa misy asa vita no anatin'ny fiangonana dia inona ny ao an-tsaina vokatry ny ezaka nataonay io zany daholo nataon'ny olona zany daholo nataon'ny fiangonana adinontsika ilay herin'ny fanahy fa jereo tsara eto fa misy herin'ny fanahy masina atao anatin'ity soratra masina ity zay nampitainy paoly tamin'ny tesalonianina hoe tena misy herin'ny fanahy nitoriana ny filazantsara nitoriana tamin'ny teny sy ny herin'ny fanahy ka tsy nivokatra ny ezaka nataontsika ihany fa tena miezaka tsika saingy ao ny herin'ny fanahy miasa eo amintsika ny fanahy ny fanadinoantsika ny asan'ny fanahy dia mety hitarika atsika anao inona andokatena tadidio zay rehefa adin'ny fiangonana ny asan'ny fanahy dia tsisy ataon'ny fiangonana fa tsy ny manandokatena ary manadino ny fisaorana an'Andriamanitra zany tsy tokony ho adinoan'ny fiangonana amin'ny alahady mitandrina toy izao misaotra an'Andriamanitra noho ny asan'ny fanahy masina eo amintsika rehetra ka miteraka vokatry ny asa miteraka asa teo amintsika vokatry ny finoana azafady miteraka asa vokatry ny finoana fa inona ny nahatonga an'izany ny asan'ny apôstôly paoly tamin'ny tesalonika fa miasa koa ny mpitandrina eto amin'ny fiangonana ary tsy ny mpitandrina no nahatanteraka ny zavatra rehetra fa ny herin'ny fanahy fa na izany na tsy zany angatahana ny vavaka fisaorana ny mpitandrina dia tahaka ny paoly apôstôly tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isaky ny mivavaka noho ny asan'ny fiangonana asa nateraky ny finoana eto manko dia ny mpitandrina indray aloha no mivavaka tsika manko mizatra koana hoe rehefa tonga ny alahady mpitandrina dia fitondrana mivavaka tena marina zany ary rarina zany fa eto izahay mpitandrina indray no mivavaka ho an'ny fiangonana satria nahoana misy vokatra ny asa natao ary tsy misy mahafaly atsika malagasy efa tsy ny hoe nodiventiny ny rano natsakaina inona ny tokony atao misaotra an'Andriamanitra mandrakariva misaotra ny amin'ny zavatra rehetra matetika isika rehefa mivavaka ry havana dia araka nambarako teo inona ny tena mahazatra ny olona rehefa mivavaka mangataka vitsy ny mahatsiaro misaotra an'Andriamanitra mivavaka ataony za manokana ry havana za tamin'ity taona 1920 ty hatrany am-pendohana dia tsy fantatro fa tery am-panahy tena tery am-panahy izara amin'ny olona ny salamo 700 tena azon'ny olona tsara ity salamo 700 fa ny tena ny singaniko dia ny andininy faharoa tapany faharoa inona lay andininy faharoa misaoran'i Jehovah ary fanahijo ary aza misy adinonao ny fitahiny rehetra hatrany am-pendohanany taona mihitsy ihany nanomboka ny taom-baovao dia mifampizarana tamin'ny fiangonana matetika inona ny tianao tenenina amin'izany mampianatra antsika izany andininy zany tsy ahatsiaro ny ratsy ny seho teo amin'ny fiainantsika aza dia ny ratsy sy ny manahirana ny tadidina fa inona ny tenenin'ny tompo aza misy adinonao fa raha tsy manao zany tsika tsy hahisaotra an'Andriamanitra raha vao ny zavatra ratsy teo amin'ny fiainanao no tadidinao tsy hahisaotra an'Andriamanitra nao ary matetika ny olona miteny zany tsaroko le tamin'ny taondasa tsaroko le tamin'izao tsy adinoko kosa aloha nanaovany ranonay ny olona manao zany tsy hahisaotra an'Andriamanitra naoviana naoviana raha manao zany tsika eto amin'ny fiangonana manao zany sanatria amin'ny mpitandrina na manao zany mpitandrina amin'ny fiangonana tsy hahisaotra an'Andriamanitra fa ny zava-dehibe mba jerena ny asan'Andriamanitra tsy hahisaotra an'Andriamanitra sika raha izany aza varina mitanisa ny tsy ampy eo amin'ny fiainana zany no hafatra omenantsika misy tsy ampy eo amin'ny fiainana misy tsy ampy eo amin'ny fiangonana misy tsy mety misy madirana ho tenitenina aza ireny no andaniana rondo ary zany no tokony ho tsaroana amin'ny androny alahady mitandrina toy izao fa raha ireny zavatra tsy ampy sy tsy mety ireny no ataontsika mety mivavaka ihany tsika fa tsy mahay mivavaka misaotra fa vavaka inona rehefa tsy ampy dia vavaka mangataka
fa tsy zany no ampianarina antsika eto anio. Tena vavaka misaotra n'Andriamanitra dia manomboka anio misaotra an' Jehovah ary fanahy. Aza misy adononao ny fitahiny rehetra. Mbola azontsika tohizany zany fa naninona avy zany fitahiny zany zay namela ny heliko rehetra zay dia tonono ny mpanao salamo. Ataony teteziny mihitsy ilay izy, ataony amin'ny atsipiriany ilay izy. Noho izany rehefa tonga ny fotoana tahaka izao, azany tsy mety ny jerena, azany tsy mety no abahanao an-tsaina, fa tsy hivavaka hisaotra n'Andriamanitra isika. Ary tsy zany nomeny ny fanahy masina antsika. Raha mitentsika manao hoe miasa eo amintsika ny fanahy masina, raha miasa eo amintsika ny fanahy masina, inona ny taon'ny fanahy masina? Mampatsiaro ny fanahy, fa mampatsiaro ny tenin'Andriamanitra, fa tsy mampatsiaro antsika ny ratsy nataon'ny namantsika tamintsika. Tsisy fanahy masina hoe tsarovo le azy, zareo nge devolo no mampatsiaro antsika ny ratsy nataon'ny namantsika tamintsika. Ary rehefa zany no mibahanao amintsika, tsy mahay mivavaka misaotra n'Andriamanitra isika, tsy mahay mivavaka misaotra n'Andriamanitra isika, fa eto tena vavaka fisaorana no tsy maintsy jerentsika. Raha jerentsika zany no hoe vavaka le hoe mangataka isaky mihetsika, dia tsy ampy zany. Aza misy adononao ny fitahiny rehetra, toy izany koa ny mpitandrina, toy izany koa isika fiangonana, na izahay mpitandrina na ny fiangonana, tokony hahatsiaro amin'izao alady mpitandrina izao. Inona no soa mampisaotra n'Andriamanitra nataony mpitandrina, vokatry ny asany fanahy teo aminy sy tao amin'ny fiangonana ka niteraka asa sy finoana teo amin'ny mpino kristianina, nampandroso ny asa teto amin'ny fiangonana. Aoka tsy ho zatra mijery ny lafiny mihiba isika ry havana, na izahay mpitandrina na ho an'ny fiangonana. Ary zany tsara ho amafisina rehefa alahady mpitandrina toy izao, mba hatsaharo aza dia zatra mijery ny lafiny mihiba. Misy aminay mpitandrina tena miteny ahy eto hoe aminay mpitandrina, misy mpitandrina vitsivitsy zay eto, dia tena misy ny teny ary zahafa naheno an'izany hoe mahatsiravina ny fiangonana. Na le fiteny aza adinoana, tokony ho fantatsika tsara, tsy izany hoe mahatsiravina fa ny fiangonana nge ka vatany Kristy ety an-tany. Dikan'izany raha mahatsiravina ny fiangonana, dia izany tena mahatsiravina Kristy. Zava-dozy zany. Ary zay no mahatonga antsika hiteny hoe tsy dia tsara loatra ny mijery ny lafiny mihiba eo amin'ny fiainam-piangonana. Ny fiangonana nge ka mbola ety ambonin'ny tany, ary ny fiangonana ety an-tany mbola any an-danitra tsika vao mahita ny fanaperana. Tsy misy tsiny, tsy misy okianina, fa raha mbola ety an-tany sika mahita zavatra manahirana trano. Ary zany no vakian'ny soratra masina dia tsika izany, fa rehefa tonga taty ambony tany na ny zanak'Andriamanitra Jesoa aza anke tsy namelan'ny olona raha tsy teo amin'ny azy fijaliana, zany ety an-tany. Ka aza mijery ny lafiny mihiba loatra, ary tsy hoe ny mpitandrina ihany, fa misy koa ny fiangonana tsy manatsaina afa-tsy ny manakina mpitandrina, mijery ny lafiny tsy mety amin'ny mpitandrina, mahita irika hijerena ny lafiny mihiba sy ny tsy mety eo amin'ny mpitandrina. Raha manao zany tsika, tsy hahivavaka hanao inona? Misaotra n'Andriamanitra. Ary zay no tokony ho fantatsika, na ho an'ny fiangonana zany, na ho anay mpitandrina zany, ny zava-dehibe dia ny fijerentsika ny asan'ny fanahy masina, ny asany tarihy ny fanahy masina antsika, niteraka vokatsoa ary niteraka finoana, ka nahatonga antsika hiasa. Ary zany no mahatonga antsika hisaotra n'Andriamanitra. Aza adinoana ry havana fa zava-dehibe io vavaka ataontsika io, mila mifampivavaka zany tsika. Aleo mba tsy atao hoe ny mpitandrina ihany no mivavaka, eto aloha dia mpitandrina ny mivavaka. Tsy maintsy mivavaka ho an'ny fiangonana noho ny asa vokatry ny finoana nateraky ny hery ny fanahy masina teo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Tsy maintsy mivavaka ny mpitandrina ary mivavaka misaotra n'Andriamanitra ny amin'izany rehetra zany, fa ny fiangonana koa mba mivavaka ho an'ny mpitandrina. Ary zany moa no tenenin'ny mpitarika teo hoe nitondratsika mivavaka amin'ny fiangonana, mifampivavaka zany tsika, na dia ho anatin'ny fahalementsika aza isika. Jereo sianoa inge ny tenin'ny Jesoa tamin'ny Petera ndray andro hoe Petera ndray andro tena nytenenin'ny Jesoa mihitsy hoe Satana tsy mitsahatra ny mikororoka anao, kanefa zaho mivavaka ho anao mba tsy ho levona ny finoanao. Jesoa zany tsy mivavaka hoe eo ankavanan'Andriamanitra amin'izao fotsiny, fa i Jesoa io mivavaka ho antsika tsirairay avy, tahaka nataony tamin'ny Petera, mba tsy ho levona ny finoantsika. Mivavaka ho antsika izy mba ho hita vokatra ny finoantsika,
ka rehefa mitsilevina ny finoantsika dia miasatsika rehefa miasatsika dia hita soritra ny finiasatsika no ny herin'ny fanahy masina ary rehefa hita zany inona ny angatana antsika misaotra an'Andriamanitra ny hafatra voalohany zany dia mazava tsara miasa eo amintsika ny fanahy masina ary miasa manan-kery eo amintsika ny fanahy masina ny angatahana amintsika mivavaha ho fisaorana noho ny asa vokatry ny finoana ary zay zany ny tokony ho ataontsika anio amin'izao 𝗙𝗏𝗀 zao tsy ny hoe hivavaka ho an'ny mpitandrina ihany fa misaotra an'Andriamanitra no ny asa nitarihany fanahy masina mpitandrina natateraka ny asa teto amin'ny fiangonana ho fisaorantsika an'Andriamanitra zany no hafatra omeny ny tenin'Andriamanitra atsika amin'ity anio ty ny hafatra faharoa miasa eo amintsika ny fanahy masina dia hoe mivavaha ho fisaorana mba hiseho ny tokotelo mahamasan'andro mety agaga tsika aiza misy zany tokotelo mahamasan'andro amin'ny baiboly zany fa zay fiteny malagasy zany mivavaha ho fisaorana mba tena hiseho ho hita maso ny tokotelo mahamasan'andro voalaza ny soratra masina eto inona ary zany tokotelo mahamasan'andro zany makataka anareo jereo nge ny andinin'ny fahatelo hoe zao le andinin'ny fahatelo sady tsy mitsahatra mahatsiaro ny asanareo amin'ny finoana sy ny fikelezanareo aina amin'ny fitiavana ary ny faharetanareo amin'ny fanantenana ambarany Paoly tsara eto ny toetra mpino tao amin'ny fiangonana tao Tesalonika manana toetra anankitelo miavaka tsara mpino tao Tesalonika araka ny filazan'ny Paoly azy eto toetra nitarika ny Paoly sy nanosika ny Paoly tsy maintsy nisaotra an'Andriamanitra fa nisy toetra anankitelo niavaka tsara teo amin'ny fiangonana inona zany toetra telo zany fiangonana miasa dia jereo le teny eto aiza misy an'izany eo amin'le hoe ny asanareo amin'ny finoana fiangonana miasa dia fiangonana maninona koa fiangonana mikely aina fiangonana manam-paharetana asa dia inona fikelezanaina ary faharetana reo le tokotelo mahamasan'andro asa fikelezanaina faharetana miasa mikely aina maharitra fotoana fohy dia fohy ry havana aloha tena tenenina mihitsy hoe fotoana fohy dia fohy no nandalovan'ny Paoly tao Tesalonika nandalo kely izy dia nankahalazy ny jiosy tao tanàna ny Tesalonika tanàna lehibe zany Tesalonika zany fanenjehany vondrony jiosy izy tsy tiany jiosy izy dia voatery tsy maintsy niala tao angakangany Paoly tao Tesalonika zany noho izany fotoana nandalo natongavany tao rehefa nandeha izy dia lasa izy mifindra nakany Korinto tamin'ny Korinto manko izy nipetraka nanoratra n'ity taratasy ity rehefa tonga tamin'ny Korinto izy dia tonga ny hiraka avy any ny teny hoe tena nandroso be ny fiangonana tamin'ny Korinto tamin'ny Tesalonika na dia vetivety aza ny nandalovanao tao fa tena hita mihitsy ny asa vokatry ny finoana ary hita ny fikelezanaina ary hita fa naharitra sy niaritra tadadio tsara fa amin'ny baiboly rehefa miteny hoe maharitra dia tsy maintsy miaraka aminy niaritra fa tsy misy olona maharitra kanefa tsy niaritra ary tsy misy olona miaritra nefa tsy maharitra reo zany tsy maintsy miaraka hatranyreo dia zao le izy no hoe miasa mikely aina manam-paharetana maharitra sy miaritra satria tsy Paoly ihany ny enjehny jiosy fa nataony ny jiosy sy ny fahavalo ny fiangonana nahita faisana koa ny mpino tao kristianina tao Tesalonika ny kristianina tao Tesalonika jereo fa eotantsika eo amin'ny andinin'ny fahaenina zany tsy nivakiana teo ny andinin'ny fahaenina fa ny fanapahana mpirikiopantsika koa manahirana be fa eo amin'ny andinin'ny fahaenina misy an'izany fahoriana zay nidonana nary niatra tamin'ny fiangonana tao Korinto zany fa nateo azy zany tsy nahasakana amin'ny fiangonana fa rehefa nandalo Paoly ka nitory momba ny Jesoa nandalo vetivety Paoly ka nitory momba ny finoana dia niasa noho ny finoana ny fiangonana nikely aina ny fiangonana ary naharitra ny fiangonana reo le tokotelo mahamasana andro tsy miseho reo raha tsy eo ny herin'ny fanahy ary ny herin'ny fanahy mitarika ny mpitondra fiangonana mba hisehon'ireo tokotelo mahamasan'andro reo tsika malagasy re avana manana fomba fiteny tena mahafinaritra mihitsy azany tokotelo namasan'andro zany fa tsy maintsy eo reo telo reo fa rehefa tsy eo ny anankiray tsy masaka n'andro fa menjera amin'ny vilany
ny tolo tena mahafantatra an'izany reo toko telo reo raha vao miala ny ray tsy masaka nandro menjera ny vilany very ny zavatra andrahoana noho izany tsy maintsy eo reo telo reo inona tsara ilay izy androany miasa mikely aina maharitra reo telo reo tsara ho fantatsika noho izany miasa eo amintsika ny fanahy masina dia mivavaha ho fisaorana an'Andriamanitra mba iseho ny toko telo mahamasan'andro ry havana miasa ny mpitandrina fa saingy izao mpitandrina efa nisotro ronono aho enina amby 30 taona na mpitandrina 𝗧𝗀𝗻 fa tao anatin'izany miasa tena miasa fa saingy izao voafetra ny asan'ny mpitandrina satria manapetra na ny hery na ny fahasalamana na ny be deabe ny fetra tsy ahafaha manoatra misy sakana raindray ny any Paoly ny sakana eto dia ninona ny jiosy zay nankahala azy ny sakana misy koa zany amin'izao fotoana izao miasa ny mpitandrina tena miasa ny mpitandrina fa be deabe ny zavatra miseho zary sakana ndraindray mba mandinika tsara tsika fiangonana fa anisan'ny sakana matetika ny zava-misy iainantsika amin'izao fotoana izao mirimorimo loatra ny teknôlôjia ary tena be deabe ny fanapariam-baovao any amin'ny tambazotra tserasera samihafa any dia reny rehetra reny a langa daholo be deabe ny langa be deabe ny zavatra tsy araka ny tokony ho izy tsy araka ny tokony ho izy milaza zavatra anankiray aminareo fotsiny a ao amin'ny tambazotra tserasera-bahoaka amin'ny Facebook ao be deabe amin'izao fotoana izao no miseho azy ho mpitondra fivavahana be deabe no miseho azy ho teolôjianina mialatsiny efa teolôjianina satria misy anankiray zay mba arahako ny anarahako azy tsy hoe arahako fa mahafinaritra fa anarahako ijereko hoe zany moa fampianarana ataony za ozy sady tsy mpiandra ny tsy kadekista ny tsy mpitandrina fa teolôjianina tsy fantatra moa taizy izy ny nianatra tonga dia fantatra hoe tany ampita-tany izy no nianatra tany ampita-tany izy no nianatra ary any ampitany tokony ho fantatsika tsara fa misy loharanom-baovao ahafantarana an'izany hoe rehefa mandeha makany ampita ny tanora ndraindray ka tena lany vatsy tsy mahita zay atao tsony satria very hevitra zany nenao no any atanin'olona dia misy manatona hoe ataonay zay tafitanao fa ny angatahanay fepetra dia ity manorina fiangonana anao ary mitoro ny filazantsara araka ny fombanay dia ampianariny dia reny zany ny tonga aty dia rehefa mitonga aty le olona dia miteniteny foana tena miteniteny foana ary ny tena mampimesy manahirana dia ity ny olona miteniteny foana ohatran'ny reny milaza momba an'Andriamanitra manozongozona ny tsy ilana ny fiangonana satria tena zay mihitsy nytenen'ny olona io miteny hoe tsy ilaina ny fiangonana tsy voatery mila ny Jesoa Kristy makany am-piangonana ianao vao mahafantatra ny Jesoa Kristy za vonona hampahafantatra anao an Jesoa Kristy fa tsy mila makany am-piangonana ianao tanao mizongozona nke finoana amin'izany mizongozona sika raha teo efa sarotra amin'ny fiainana aleo tsy makany am-piangonana fa aleo manjono amin'izay fotoana izay mba miampy ny sakafo amin'izay fotoana izay mba tsy very ny fotoana fa ianao mahalala an'Andriamanitra tsy marina zany tsy marina zany vao teo no niteny hoe ny fiangonana ankay inona vatan'ny Kristy ety an-tany ataonao ahoana no hoe ao amin'ny Kristy ary zay mihitsy ny tiako ambara le hoe raha misy olona ao amin'ny Kristy dia maninona fa azadinoana le hoe ao amin'ny Kristy ny teny hoe ao dia milaza toerana ary ny mpanao efiteny rehetra ny teny hoe ao amin'ny Kristy dia olona ao amin'ny fiangonana ka maharitra io le maharitra tsy miala ao amin'ny fiangonana tsy miala ao fa tsy hoe vao mizatra manao fotoana kely dia za andeha olo tena tsy mandeha fa mifindrafindra fiangonana voatetiny daholo ny toerana rehetrarehetra io amin'izao fotoana izao misy rehefa larobia inga ianareo mandeha ny ery tanana reniny ery rehefa larobia dia io cinéma Roxy moa izy io taloha Roxy le ty ambony taloha dia feno olona fa tena hipoka ny olona ao fa rehefa tena mijery eo anao mijery le firavana marobe ny kristianina 𝗧𝗀𝗻𝗻 ao za fa nahita masoko nahita an'izany reny ianina fa tamidio tsara reny zany tena manimba ny finoantsika ary tsy isika izao ihany tsy ny kristianina ihany fa ho anay pastera koa ary ho an'ireny fanaovana
Iny le tapazotra tserasera-bahoaka mamoaka fampianarana samihafa. Za zany gagabe mahita mamoaka daholo na izana izy dia mamoaka fampianarana ao amin'ny Facebook dia reny be mpanaraka. Ny olana amin'ireny dia ity miala tsiny amin'ny teny an'izy ity. Zany ny loza teraky ny teknôlôjia. Fantatsika tsara ilay atao hoe IA, intelligence artificielle. Fa mamoaka io ny toriteny azy mba mekely plan ny toriteny ohatra mamoaka io. Mekely théologie zao mamoaka io. Fa saingy zao ny intelligence artificielle ho antsika fiangonana zava-doza. Satria zao mamoaka izy tena mamoaka tokoa. Fa ny intelligence artificielle nge manangona manao angona ohatra hoe misy resaka théologie dia alainy daholo ny amin'ny tranokala samihafa any dia omeny ianao. Fa le alainy any amin'ny tranokala samihafa be dia be ny an'ny fiangonana zandry sy ny an'ny secte. Dia inona reny noentsika ty ampiangonana, anoerantsika ny fomba ny fiangonana, anoerantsika ny fanaony ny fiangonana, anoerantsika ny fanaony ny mpitandrina. Inona voafetra ny mpitandrina. Andehantsika mba hiolona amin'ny fampianarany fiangonana. Fa jareo Paoly apôstôly nandalo vetivety tao Tesalonika. Fa nampitola gaga ny asany. Noho ny hery ny fanahy masina. Ary io fanahy masina io aza adinoana. Fa ny fanahy masina tsy hilatsaka amintsika, tsy omena ny olona hivelany ny fiangonana. Fampianaram-pinoana protestante zany. Ny fanahy masina tsy azontsika raisina hivelany ny fiangonana. Hoe andro rehetra any dia hoe manao zao dia andray fiangonana nomena azy. Ho avy manko ny pentekosta zao taizana nanomezana azy ka amin'ny olona tao Jerosalema. Tsy niteniteny foana kory sanatria Jesosy niteny hoe aza miala ao Jerosalema satria ao ny tempoly. Tao nanomezana amin'ny fanahy masina. Ka rehefa miala amin'ny fiangonana ianao aza mieritreritra hoe nisy herin'ny fanahy. Ary rehefa tsisy herin'ny fanahy sady tsy miasa ianao, tsy mikely aina ianao ary tsy maharitra ianao. Iny fa miala. Reo le tokotelo mahamasana andro. Zava-dehibe ry havany zany. Na ny mpitandrina andaniny mahatsiaro misaotra rehefa mivavaka. Na ny fiangonana ankilany miasa mikely aina ary mana-paharetanareo rehetrareo asa vokatry ny fanahy. Dia mba azo atao koa mampifamadika an'izany. Raha voalaza ny tsoratra masina eto ny mpitandrina no mivavaka fa ny fiangonana miasa sy mikely aina. Dia andao mba azo ampifamadihana koa. Inona indray no atao? Ny fiangonana mivavaka dia amin'izay koa ny mpitandrina mba miasa mikely aina maharitra. Tsy maintsy mifampiteraka ireo satria ny antony izahay mpitandrina nge fiangonana ihany. Ato anatin'ny fiangonana ihany zahay. Ny fiangonana mivavaka dia mitandrina miasa sy mikely aina manam-paharetana. Nahoana? Satria samy nomena ny fanahy ary samy olona ato anatin'ny fiangonana isika. Tsy natao ho an'ny mpitandrina ihany ny mivavaka ho an'ny mpino kristianina fa ny fiangonanako mba tsarovy. Mitondra mivavaka ny mpitandrina. Averiko ilay teny nataoko teo aloha hoe aza adinoana fa i Jesoa koa nivavaka ho an'ny Petera. Iza dia Jesoa? Ny fiangonana, ny vatany Kristy. Ka raha nivavaka ho an'ny Petera i Jesoa, manana didy hivavaka ho an'ny mpitandrina, mivady sy ny ankohonany koa ny fiangonana. Eo anatrehan'izany rehetra zany. Ary na dia eo ankavanan'Andriamanitra ray mivavaka ho antsika isan'andro aza i Jesoa, ataony manokana mihitsy ny mivavaka ho an'ny Petera mba tsy ho levona ny finoana. Mba hisy finoana. Ka izany finoana izany hiteraka asa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana. Andeharintsika ry havana samy hijoro. Ho vavolombelon'ny finoana ka miasa amin'ny finoana, mikely aina amin'ny fitiavana ary maharitra amin'ny fanantenana. Zay le teny eto. Miasa amin'ny finoana, mikely aina amin'ny fitiavana ary maharitra amin'ny fanantenana. Reo zany no tokotelo mahamasana andro. Ary anatin'ny tokotelo mahamasana andro io no ahitantsika le teny fanevan'ny 𝗧𝗀𝗻 ka hifampaherezantsika. Inona le teny fanevan'ny 𝗧𝗀𝗻? Hoe tsy foana tsy akory ny fikelezana aina. Ny olona mikely aina ihany no tsy foana ny fikelezany aina. Fa tsy ny olona mpandray anjara. Tsika manko mahazatra an'ilay miteny hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe. Ny olona manao hoe fandraisana anjara ny zava-dehibe, tsy olona volona ikely aina zany, fa mba mandray anjara. Mahatsiaro aho hoe tany amin'ny fiangonana anankiray tsy tononiko. Nisy disadisa teo amin'ny mpitandrina sy ny fiangonana.
dia rehefa manao rakitra le kristianina tamin'izany fotoan'izany mbola nanakery ny rondelle dia iny nanao tsangana ary aroa no atsangany ohatran'izao ataony ambony be dia alatsiny ao anatin'ny fanatazan-drakitra nisy zany fa maninona fandraisana anjara ny zava-dehibe mandeha faharearova ianao mikely aina tsy mikely aina zany noho izany zay tsy mikely aina foana ny asana tsy foana tsekory ny fikelezanareo aina ao amin'ny tompo mbola mazava beazana ny amin'ny epistily ho an'ny koritiana ny fikelezanaina ao amin'ny tompo no tsy foana fa ny fikelezanaina tsy ao amin'ny tompo mety ho foana satria ny olona mety mikely aina fa tsy ao amin'ny tompo ary misy olona ao amin'ny tompo fa tsy mikely aina ainareo mahasamy hafa an'izany misy olona mikely aina fa tsy ao amin'ny tompo ary misy olona tsy mikely aina mihitsy nefa miteny hoe ao amin'ny tompo anontany io izy mivady reo fa reo mpianatra etan'ny fianaratsoa dia isaky misy olona tsy mety miasa dia nakaizy ianina sy ihany mitondra mibavaka zany fomba fiteny zareo zany zareo mpiteny an'izany fa tsy za manao apelina manao mamaky anarana rehefa misy asa ranona tsy ao fa nanina mitondra mibavaka zany lay atao hoe tsy mikely aina nefa milaza fa ao amin'ny tompo ny olona oatra zany foana ny fikelezany aina tsisy dikany ny asa ataony rehefa milala rehetra ao amin'ny tompo miasa ao amintsika ny fanahy masina io asa ny fanahy masina io inona no entiny ny hafatra voalohany zany dia izao mitaonantsika hivavaka ireo miasa ao amintsika ny fanahy masina mitaona antsika hivavaka zany ary ilay vavaka dia vavaka fisaorana andehantsika mba hianatra n'izany ray misaotra an'Andriamanitra fa tsy vavaka mangataka lava vavaka misaotra an'Andriamanitra ny hafatra voalohany dia izao mivavaha ho fisaorana noho ny asa vokatry ny finoana ary ny faharoa miasa ao amintsika ny fanahy masina mivavaha ho fisaorana mba tena hiseho tokoa eo amin'ny fiainan'ny fiangonana na avy amin'ny mpitandrina na avy amin'ny fiangonana ilay 𝗧𝗲𝗀𝗏 mahamasana andro miasa amin'ny finoana mikely aina amin'ny fitiavana ary maharitra amin'ny fanantenana zay manatsofina hoety miaina aoka izy iaino zay lazain'ny fanahy amin'ny fiangonana amen